Anankitelo ny isan'ny kandida hilatsaka ovidiana ho solombavam-bahoaka eto amin'ny district Morondava. Azo atao hoe mihena ireo mety vokatry ny fahitana ny fifidianana mifandimby teo hatramin'izay. Izay ny anankiray eo amin'ny resaka hoe fahatokisana izany, fa mety ho isany koa ny fandrotsahana n'ilay caution izay 20 millions d'ariary izany hita hoe mavesabesatra ihany ho an'ny olom-pirenena izay te handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny antoko politika tsirairay avy moa izany dia mety hoe samy manana ny paikadiny amin'ny fametrahana ny olona sy fisafidianana ny olona ho atao kandida amin'ny anarany atoko. Ny fahitako anazy dia mieritreritra ry zareo hoe hametraka hiassurer zany fipetrahan'ny olona ao anatin'io rafitra mpanao lalàna io zany. Izay ny antony mahatonga io. Araka ny teneniko hoe paikady io samy manana anazy mety hoe fijery mahitsy fotsiny mety hoe tsy misy olana izay, fa fijery anankiray hoe mety mampifangaro ihany koa an'ilay fahefana ananana izany ilay izy. Ka izay izany no anairana ny saintsika olom-pirenena, indrindra antsika olom-pirenena mifidy. Mahaiza mifidy tsara ao anatin'ilay fifidianana manakaiky vahoaka satria efa aty amin'ny manakaiky antsika vahoaka fifidianana izao tsy takan'ilay ray farany natao teo iny fa antsika mametraka ihany koa hoe ohatrotry ny ahoana ny fomba fitondrana itedavintsika vahoaka eto Madagasikara. Izay zany tena zava-dehibe. Marina hoe ny firaisamonim-pirenena anisan'ny mitako hoe amboary aloha ny lalàna fifidianana alohan'ny hatrehantsika fifidianana, nefa efa miroso izy ity zany dia mila miainga koa tsika olom-pirenena manaraka an'izay. Mila mahay misafidy tsara tsika olona ohatrany ahoana no afaka hitondra ny feo atsika, olona afaka ahoana ny hiaro ny fampandrosoana ho an'ny faritra misy atsika, olona ohatrany ahoana no antenaintsika hitondra lalàna tena hoe ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy marina zany. Mila mahay mandinika tsara zany tsika, mila mahay mifidy tsara tsika ka mba ho safidy tena voahevitra no hoentintsika mba tsy hisian'ny ahiahintsika ka hoe izay mpitondra rehetra tonga eo dia miezaka ny hanova sy hanamboamboatra ny lalam-panorenana ho amin'ny filany manokana foana fa mba ho an'ny filan'ny vahoaka malagasy. Ho antsika olom-pirenena aza dia variana amin'ireny hoe karazana spectacle sy fanomezana isan-karazany ireny. Raiso izay fanomezana fa izao kosa aza atao manelingelina mihitsy ny safidinao. Dinio tsara hoe averiko foana hoentina ho aiza ity Madagasikara antsika ity, olona afaka hitondra ny feo anareo marina ve, olona afaka hisolo tenantsika marina ve, hisolo vavantsika marina ve ny solombavam-bahoaka ho fidintsika eo. Dinio tsara mihitsy n'ilay izy, olona afaka na hoe olona sahy hitondra ny tena hevitritsika ve, sanatria ve olona nanao merci jusqu'à hatramin'ny farany, fa tena olona sahy hitondra ny feo, olona sahy hisolo vavantsika. Izay no tokony ho jerentsika teny izao. Nisy moa izany ireny ilay fanaovana karapanondro be lehibe niarana hitandreny tsika teny anivon'ny commune izany. Ny eo amin'ny hoe fifidianana moa iny misy lalàna hoe hatramin'izao ihany no ahafahana mampiditra ny anarana ary tokony no hajaina. Antsika moa izany miezaka ny tenenako azy ho tany tan-dalàna dia miezaka manaja an'izay lalàna izay, ka rehefa tonga eto izany ilay izy amin'ilay fetra hoe hatreto no afaka mampiditra ny anarana anatin'ny lisitra dia izay zany tokony anjarantsika miezaka nampiditra an'izay tany tokoa. Rehefa tonga fotoana dia tapitra ohatran'ny araka ny lalàna koa zany ilay izy. Mety hoe tsy hifidy ny zony izy, tsy hanana ny zony izy amin'ity tsy afaka hifidy, izay aloha izany no lalàna dia hajaintsika izay fa ny amin'ny manaraka
ny amin'ny manaraka no efa tsy maintsy tafiditra izy zany amin'ny manaraka an'iny. Le izy koa zany a efa betsaka ny fanabeazana mahakasika an'izay hoe tongava misoratra anarana any anatin'ny lisitry ny mpifidy ary misy fetrany tamin'iny ka mety hoe anjarany tsirairay kosa no nanatanteraka izay satria tsy azo terenana ny olona hoe andao hoentina ianao tsy maintsy manomboatra anarana ary tsy afaka terena, andao ianao hoentina tsy maintsy manao karapanondro. Ireny moa zany ny zavatra nitranga marobe. Iny koa moa zany misy hoe mpifindra-monina be dia be vokatry n'ilay tsy fandriam-pahalemana dia niainga avy any ambanivohitra rehetrarehetra ny olona tonga teto amin'ny ville dia nanao karapanondro. Tsy fantatritsika hoe tena hoe tsy nanana karapanondro marina ve ireny, tena tsy nanana kopia marina ve, nefa kosa tsika koa mahalala hoe na eto andrenivohitra ary dia misy olona tsy manana an'izany kopia izany ka entaniny ireny olona ireny hanao an'ilay karapanondro, hanao an'ny kopia aloha dia hanao karapanondro rehefa avy eo dia ny amin'ny taona manaraka fifidianana mbola isy foana amin'ny novambra indray isy fifidianana ny be ny tanàna sy ny mpanolon-tsaina dia amin'ireny izy zany no mifidy amin'izay fotoana izay izy zany mifidy. Fa ezahana aloha rehefa tonga ny antso hoe tokony misokatra ao anatin'ny lisitry mifidy dia mandeha misoratra. Tokony manamarina hoe tafiditra ao ve ianao na dia soratra na dia soratra aza mety tsy ho tafiditra dia mila manamarina izay dia mandeha indray. Tsika olom-pirenena koa manana didy fa tsy hoe mitaky ny zontsika foana fa manana didy tsika manatanteraka an'izay. Ny eto Madagasikara aloha efa manana ny lalàna sy ny atao hoe code électoral tsika ahafahantsika manatanteraka ny fifidianana eo amin'ny fomba fanatanterahana sy ny fampiasana ny zon'ny tsirairay ao anatin'ireny mandrasantsika hoe ahoana indray amin'ity solombavam-bahoaka ity afaka maneho hevitra ara-dalàna ve sy ara-drarana ve ny rehetrarehetra miandry tsika ary izay no iantsonantsika olom-pirenena mba anisan'ny taky an'izay hoe mba samy mitovy daholo ny rehetrarehetra eo anatrehan'ny lalàna amin'ity fifidianana izay hotanterahana ity. Amiko izany ny fanabeazana olom-pirenena aloha indrindra fifidianana dia tokony ho mandavan-taona. Izay aloha zany zavatra ara-ngeza be, tsy hoe mandritra fifidianana na ny firaisamonim-pirenena io na ny mpanao politika na ny antoko politika tokony efa manaveny olom-pirenena amin'ny hoe inona ny zo sy ny andraikitra tokony ho an'ny olom-pirenena. Ka itsika manomana an'ilay fifidianana ny solombavam-bahoaka amin'izao dia izao dia efa mila mihevitra tsika hoe ohatrany ahoana ny ho ataontsika mandritra izay fifidianana izay, mandritra n'izay fanomanana izay. Tsika izao anatin'ny fanomanana fa tsy ilay andro iray anatanterahana fifidianana ihany fa izy manomboka ny 8 Mai izay raha tsy diso andeha ny fampielezan-kevitra samy miaina inona marina moa no resahan-dreny olona ireny sao dia sanatria fanaratsiana olona fotsiny. Izay aloha zany zavatra anankiray inona marina moa ary tadidia koa fa ny solombavam-bahoaka neka tsy mpanatanteraka sao dia manina moa zany mampanantena antsika zavatra tsy izy no anatanteraka anazy fa ny mpanatanteraka fa kosa dinio tsara ilay olona izay atolotra. Marina fa eny antoko politika manolotra an'io fa tokony ho jerena mihitsy maha olona n'iny olona anankiray iny. Za mety ho diso mety ho marina tsy antoko politika mihitsy ny anao fidiko fa tsangan'olona satria nahoana raha solombavam-bahoaka izany mpanao lalàna izany ka raha olona tsy sahy hiteny, raha olona tsy afaka hiresaka ny maharary ny vahoaka ahafahana mamolavolan'ilay lalàna moa inona moa zany no ilantsika anazy. Izay zany dia anisany tokony ho jerentsika koa ny hoe fahafantarana hoe inona marina moa ny andraikitra ny solombavam-bahoaka. Hoenoina zany rehefa mandeha ny fampielezan-kevitra fa tsy olona hampanantena hoe za anao an'izao, anao an'izao, anao an'izao, izay zavatra tsy
izy mihitsy no anatanteraka anazy fa mifanatanteraka. Zay zany a mila jerentsika. Ankoatran'izay a mila filaminantsika. Ny atao hoe fifidianana nge dia mitondra antsika ho any amin'ny filaminana e. Fa raha ohatra hoe samy manao izay tiany atao daholo ny rehetrarehetra, tsisy antony ilana fifidianana. Ka mila filaminantsika, mila tony a dia ao anatin'izay a mba ho fanehoan-kevitra arahana filaminana sy mitondra filaminana ho an'ny firenena no fampelezan-kevitra no ataontsika eto amin'ity tany sy vohitry ny moron'ady ity.